Matetisika manontany hoe nahoana ary ny zavatra ratsy no mitranga amin'ny olona tsara. Fa hitanareo zao zany dia fantaniana diso. Ary isaky ny manontany diso ianao dia tsy azo valiny ihany koa. Tokony anontany isika hoe inona no mitranga amin'ny olona marina rehefa hitrangan'ny zavatra ratsy izy. Androany isika dia resaka mikasika ny fahaizana miandry an'Andriamanitra. Tsy mahafana anareo ve mikasika izany? Iresaka mikasika ny fahaizana miandry amin'ny faharetana an'Andriamanitra. Ka tsy handray olana ho eo an-tanantsika na hitady korotana ioatra noho izay efa ananantsika sahady. Amen. Dia zareo rehefa afaka manao izany ianao, izany ny toerana voata. Ny hoe maharitra. Dia tena zavatra mahasambatra satria tsy hisy ampaninanao tsony izay zavatra mitranga eo. Andriamanitra nanome hery antsika, manana hery mitoetra ao anaty sika, fa tiantsika rehetra hivoaka eo amin'ny fiainantsika koa izany. Izany hoe manantena fa mba ho afaka ny hivavaka ho an'ny marary ianao dia ahita sitrana. Mety misy mahalala azy aminareo izany izao afaka ataonao. Fa ny Baiboly milaza fa metra tanana amin'ny marary izay mino dia ho sitrana izany marary izany. Za zao efa nanao izany vavaka izany raha vao nanomboka izao teny androany izao dia mba hanasitrana olona ara-batana mihitsy. Satria za mino fa misy hery ao amin'ny teny izay afaka hanasitrana ny olona. Baiboly milaza ao amin'ny Salamo fa hoe naniraka ny teniny izy mba hasitrana azy. Sy hanafaka azy ireo avy ao andavaky ny fahasimbana. Ka afaka mitory izay toriako aho fa raha mbola Baiboly koa izany dia misy hery ao amin'izany mba hitondra fanafana, fanasitranana ary fitsarana ho an'ny olona. Fa mila inonao izany aloha. Misy olona veto androany izay mila mino izany ary raha mbola eto am-pitorian'ny tena zao afaka sitrana ara-batana ianao dia ahoana ny olona amin'ny fahita lavitra aza mipetraka fotsiny dia mianona amin'ny olanao eo. Fa laza hoe misy hery eo amin'ny Baiboly dia ny teny izany dia Jesosy amin'izao sady manatona amin'ny anarany ihany koa isika. Ary efa toriana izany teny izany ka raisinao sy tazonao izany dia hisy hery eo amin'izany amahanao sy hitondra fanafana ao anao. Fa hitanareo izay inontsika ihany no azontsika. Ka tena manandanjamiko manokana ny azoko izany hery lehibe izany mba hikoriana eo amin'ny fiainako satria tiako ho azo ampatsorana ny vokatra tsara amin'izay zavatra ataoko fa tia hitanareo azo fanampiana arak'izay tratranareo aho. Dia ampahery azy izany mba azoko tatitra tsara ny amin'ny zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona isaky ny miain'ny Baiboly izy. Ka tena mila betsaka izany aho ka tiako era-miasa amin'ny fanamasina izay mba ampivelatra izay mety ho fahatsarana lazainy fa ilaina ampivelariko eo amin'ny fiainako mba ahafahako mampitranga izany. Izao ny akamaroan'ireo zavatra izay resantsika dia tahaka ireo zavatra izay mbola ho jerentsika koa hoe nresaka sika maly hoe sambatra ny malahelo am-panahy. Fa toerana misy hery zao izany fa midika fanentretena izany ary tsy heverana hoe ianao nge ka tsara noho ny olo-kafa. Fa ianao fa toerana misy hery ao amin'izany. Rehefa mietra ao tsainao ao ianao tsy hoe misaina ho ambony amin'ny tenanao mihoatra ny tokony ho izy fa manaja sy manandratra ny hafa eny foana. Aza manao hoe ny hafa no mahay lavitra noho ianao, tsara lavitra noho ianao, ambony noho ianao fa hoe raha daholo ihany sika ao amin'ny Kristy. Zany zao ka tena toeran-kely ny olona zao no izany fahalemena. Fa mila takantsika rehefa mandre izao afatra izao sika androany fa hoe izany dia fanotra amin'izay ampianarina antsika eto an-tany mihitsy. Fitro izao no mahalala fa Jesosy dia tena afakely tamin'ny zavatra nitranga rehetra tamin'ny andro sy ny fotoanany. Rehefa tonga izy dia toy namadika zavatra rehetra izany. Marina tena voalazan'ireo mpianatra fa rehefa lasa Jesosy ka namely ireo mpianatra ho apôstôly dia ireo indray dia olona izay tena namadika ny tontolo misy ara-baka tena. Tsy haiko aloha ny aminareo fa za te ho vehivavy izay mamadika ny tontolo mihitsy. Temba olona afaka ampiasain'Andriamanitra anova zavatra tanteraka sy mba hanao zavatra izay tsy mbola nataon'olona tany aloha tany mihitsy. Hitanareo zao ary ianao tsy mba hiemotra amin'ny tenanao izany rehefa mandry olona izay milaza zavatra tahaka izao ka manao hoe tena tsara eo izany raha afaka mitranga amin'ny olona fa tsy za angamba izany. Fa ila zavatra aminareo mitovy ihany ny tombontsoa azonao sy ny olo-kafa rehetra. Fa miankina amin'izay tianao inona fotsiny izany sy ny hoe ahoana ny mba tianao hivelomana. Miankina amin'izay zavatra tianao inona izany sy ny hoe ahoana no tianao hivelomana. Za efa saiky reraky ny olona izay misaina hoe ny ilaina amin'ny fananana fifandraisana amin'Andriamanitra dia mivavaka fotsiny dia manao vavaky ny mpanota dia avy eo lasa mivoaka dia miaina tahaka izay efa niainany teo aloha ihany. Fa mila manana fanindrina ny aina fiainam-baovao an'i Kristy isika sady natolotra antsika izany manana ny hery hivelomana amin'izany isika. Fa mila mivonona ny eo amin'izao
tontolo zao sika fa tsy isany ny voalohan'izay tiatsika ho resan'androany de mety ho tena afahafa aminareo sady ohatra ny afahafa tamiko koa zany tam'zavo anjery zany voalohany taona maromaro lasa zay fa tena milaza mihitsy zany hoe sambatra ny ory izay misaona fa izy no ampifaliana ay zary nisy zany hoe sambatra zany nefa ianao aza misaona satria nydikany hoe misaona ianao de maneo zany fananana olana ianao na voaratra tanoany na ianao vao avy ny lozan'olona tamin'ny fiainanao azoko antoka fa mety misy olona zay mijery tele zao mety eo ampisaonana izy zao vao avy ny lozana ianao mety very asy ianao mety lozan'olo tiana ianao mety ho avy ny saraka ianao mety hoe nananaman'izay tena tianao mihitsy ianao de hitanao am'izay fa nyresaka anao tamin'ny fomba ratsy mihitsy izy de nisaraka tamin'ny zavasaika zany nareo mety vao very zavatra zay tena tsy foinao mihitsy ianao mety nanana asa efa ela ianao sady nanana vola-betsaka ao amin'ny fisotrondronono kanefa tapoka teo de tsy nety indray lay asa betsaka ny zavatra amin'ny fiainana zay mety ho veritsika betsaka ny fomba zay mety andratra atsika ary baiboly tena milaza mihitsy fa rehefa maratra sika de sambatra satria afaka ny o ampifaliana fandrana de te laza aminareo lay fampifaliana mahagaga lay fahagagana tsy hay toaina an'Andriamanitra am'izay manana olana sady mahalala an'Andriamanitra no sady afaka mandray fampifaliana ihany koa de sainy fotsiny re olona rehetra maneran-tany zay manana olana takanao na mety ratsy lavitra aza de tsy manam-pifaliana izy reny satria tsy hitany tsony hoe oentinay zany ny any mba vitany de ny maratra de voaratra maratra ary tsy no afaka ny ampifaliana ihany rehefa misaona ianao fa manana tombontsoa koa ianao zasy ianao de manana tombontsoa ny fananana marina zany fomba finono zany zay efa voafatotra tamin'ny tenin'Andriamanitra zay toy ny adalana zany kanefa de zany no marina ary afaka mino aho fa hoe manana io olana io amin'ny fiainako sy ireo irifiry ireo amin'ny fiainako kanefa mbola isy zavatra tsara ivoaka avy am'zany raha zany aloha zao de adalana e za maratra fa hoe mbola anasoavana andray koa zany maratra zao fa rehefa tafavoaka avy eo de mbola ho lasa olona tena lalina manana tsara sy mahery kokoa mihoatra no za talohany nananako olana io mba hainareo ve fa za tena mihevitra mihitsy hoe reny no amin'ny tombony lehibe sy zava-miafina lehibe ny amin'ny mampino an Jesosy Kristy de ny hoe tsy voatery anana olana sika de anao fotsiny hoe zay zany tsy misy ninona azoko atao ratsy zany tena zay vao tena vita ny amiko fa ilaza zavatra aminareo fananana olana ny toerana tsara indrindra eto tany anomboan-javatra indray afaka mahita toerana anomboana indray foana ianao ina ary tena dikan'izany sambatra ireo zay ory fa izy no ampifaliana za zany tena voaratra fa mbola hiarina ihany a misy olona veto androany zay afaka maka izany toetra zany za zany tena voaratra zany hoe tena voaratra mafy a de mahatsara hoe mila tsy ahajoro am'izany mihitsy a zany fa hitanareo za manana fanapa-kevitra androany fa za mbola hijoro indray mbola hiverina am'izany ihany a ka tsy zany ny efarako akory ianareo ave re olona zao mbola hiverina indray a saika milaza zany foana fa mbola topoky ihany zany androany ka de zandray le izy ny tavy vehivavy ray tany fivarota-kafe raha izay de nanalavy tamin'ny tele izy de nanomboka ny teny tamiko ny amikorotana teo amin'ny fiainany taloha de izy hoe milaza aminao a de izy hoe ny fiainana tena nanao tany ambany bus mihitsy fa hoe teny zany koa nataony tamiko fa za tonga de nanao zay tondrako ilay bus hitanareo zao izy tsy natakatra zay izahako lazaina anareo androany fa ny azy mbola nijanona tao ambany bus tao foana izy tamin'ny fiainany ary mbola iten'ny olona rehetra zany foana izy ary mbola tena nalailony tenany koa izy satria izy lay ao ambany bus fa tsy mba tao an-tsainy mihitsy zany hoe andady avy ao de mba andeha hoe amin'ny sezan'ny mpamily hitondrana zany de mba apakatra olo-kafa zay naratra koa satria hoe efa avy tao ambany tao ihany koa izy reny matetsika de manontany hoe nahoana ary no zavatra-dratsy no mitranga amin'ny olona tsara hitanareo zao zany de fantaniana diso ary isaky ny manontany diso ianao de tsy ahazo valiny ihany koa tokony anontany sika hoe inona no mitranga amin'ny olo marina rehefa hitrangany zavatra ratsy izy inona no mitranga amin'ny olo marina rehefa hitrangany zavatra ratsy izy
nisy olana noratra boky de ifonako fa tsaroko le mpanoratra fa rehefa tena mafy ny fiainana de ilay mafy no mandeha foana. Azonareo ianao zany tsy voatery hiatrika zavatra foana fa afaka manao zao toetra zao ianao zandray de hiarina foana de ilaza zavatra aminareo zay rehetra nataoko ka nitondra avy any amin'izay nanomboakatra ty amin'izay misy azy zao. Ary tena nisy zavatra marobe zany. Zavatra voalohany izay hitako de ny hoe tsy mba nanaiky ny alandarana zany mihitsy a. Ary milaza aminareo any amin'izay misy anareo ankehitriny izay mitranga rehetra amin'ny fiainanareo ka nato amin'ity hevitra ity ianao na koa mijery fahita lavitra na miaina reny karazana fireketany reny. Inona nitranga taminao? Na impiry zany nitranga taminao? Na manao ahoana mafiny zany? Rehefa manapa-kevitra fotsiny ianao zao hoe za tsy hiala andaharana izany. Za de hiarina foana, za de andresy foana, ary tsy zany ihany. Za de ahazo zava-tsoa avy amin'izao. Satria Andriamanitra tsy mba olona ka andaingy ary ny teny milaza fa ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra de ireo izay natsoina ho araka ny sitrapony. Hitanareo manana fiainana mandroso sika fa sika manakatra ny verina. Fa rehefa miatrika olana mantsy ianao de toreny hoe tena tsy azoko ty, tena mandratra mafy ty. Hitanareo, ty tena ratsy mihitsy, zava-dozy ty. Fa hitanareo, aiko fa tahaka nareo. Nareo zao hoe ty fataona maro de mitodika amin'ny lasa nareo de misaina hoe le retsy e. Le zavatra tena no heveriko fa zava-doza tamina verazako an'izany de hitako zao fa io ifandraisan'io nampisaraka tamin'Andriamanitra. De wow, tsy tena tsara kay ve ary? Naverezako ny fifandraisan'io tamin'ny fiainako. Fa ilaza zavatra vitsy aminareo androany izay nitranga tamiko taona maro lasa zay fa andao aka misy amin'ity aloha voalohany. Inona no mitranga amin'ny olona tsara? Rehefa hitrangan zavatra ratsy izy zao mitombo ara-panahy izy. Hitanareo izany no isan'ny zava-dehibe izay afaka mitranga amintsika de ny hoe mitombo ara-panahy. Tsambikina indray izy, lasa tsara kokoa izy, fa tsy miha-mangidy. Ny tany ange tena feno olona mangidy zao e. Zay feno lolo-posy avinavina eo amin'ny tarehany sy ny sorony. Satria ny fiainana tsy mandeha arak'izay mba lany azy de mety misy olona vitsy zao eto androany zay mijery fahita lavitra zay mety manana fiainana tsara, nafinaritra. Hitanareo ny eto fa ny akamaroantsika mety nanana karazana fahasarotana foana de mety hisy aza ato zay hoe ny fiainanao de tena tahaka ny nofo ratsy efa ela mihitsy. Fa hitanareo zao aza manary toky eo anatin'izany ianao manaova fanapa-kevitra fa ianao de hitsambikina foana ary de ilaza zavatra hafa koa zay tena takiako aza mba manao zay hikajiny zany foana. Aza manao zay ampitahananao amin'ny olo-kafa nahoana no za. Hitanareo, nahoana ary ny fiainana tena tsara ary ny atsy zany. Tsy afaka mamaly zany fantaniana rehetra zany sady tsy azoko antoka valy ten'Andriamanitra ho anareo zany. Mety anao zavatra vitsy anareo ihany izy. Angamba fa rehefa tsy amin'ny fahalalana de manokatra varavarana maro tamin'ny fiainanao ianao zay ilainao fandaminana amin'Andriamanitra zao ka anaovan'ireo zavatra reny andin'ireo varavarandreo mba hiovan'ny-tranga misy indray. Fa matetika antsaintsika mihitsy hoe manina no mitranga zany. Fa hitako fa tsy mila haiko kay ny antony hitrangana zany, ilaina fantatra de ilay iray izay mahay manova an'izany sy afaka mamadika zany ho amin'ny tsara. Amen. Tsy manina zay zavatra verin'izany fa ny konto de zay rehetra mbola afaka ho azo. Re olona tena zava-doza zany hoe mipetra-potsiny zany de misaina hoe tena tsy mety miasa ty sady tsy mety kory. Firy zao nisan'ny zavatra eo amin'ny fiainanao zao ka mba hoe mety. Firy ny fitahin-dehibe izay anananao, afaka mandeha ve ianao? Afaka miteny? Afaka mandre? Afaka mijery? Ianao ve afaka mifoto amin'ny maraina de nakany amin'ny fidiovana tsy mila nitady olo-kafa hitondranao tany na andeha amin'ny reseza misy kodiaran-dreno any? Nanana tafo teo ambolo anao ve ianao maly alina sa ianao tahaka ireny olona izay hitako taty amin'ny tanàny ireny? Zay efa vonany atory eny an-dalana eny amin'izao rininy zao aza. Za aloha de tena nisaina mihitsy hoe zany zao de mbola tena faharatsiana tsy mampino. Na de ny sasany amin'izy ireo aza afaka manao zavatra mikasika zany nefa tsy ataony. Mbola misy olana foana eo. Mbola misy zavatra izay tsy vitan'izy ireo foana eo ary mbola manana fitserana azy ireny ihany sika aloha hatreto. Mety mba ho afaka ny hivavaka ho azy ireo sika. Fa tsy ilaza hoe de rain'Andriamanitra mba tianao zavatra mikasika zany ianao de manaova. Misy ny olona tena voaratra amin'ny mafy. Ka tsy hainy akory zay tokony atao mikasika zavatra mitranga eo amin'ny fiainany. Ny olona zay mba hoe tena tsara, zay olona tsara araka an'Andriamanitra ka hitranga zavatra ratsy. Mitohy mankatoa an'Andriamanitra izy nino mitranga. Tsy voatery ho tiany mankatoa azy zany izy fa ataony foana zany. Inona fihetsehampony. Sady miaina zany hoe fampifalian'Andriamanitra zany izy. Andao any amin'ny Korintiana 2:1.
ty androany ty tokony ahatonga ny andronao ho tsara kiasiky ireo olanao. Mety ho lasa faliny am'ireo olanao indray azy ianao tsy hainao mihitsy zany. Fa tsy nevitra aloha inonareo zany nefa. Ndao tomboka amin'ny 15 isaorana ny Andriamanitra raha iny Jesosy Kristy tompontsika. Raha ny famindram-po sady Andriamanitra loha ranon'ny fampiononana rehetra. Ijanona kely vetivety laza hoe raha efa maratra ianao. Saika tena tsy ilainy zany hoe makany amin'ny olona de manantena fa hoe anomeanao finonana feno izy andresenao an'izany. Tsy milaza akory hoe tsy afaka manampy anao ny olona. Fa tsara ianao raha manana ola ivavaka ao anao, tena mety tsara zany fananana ola miainanao zany. Tena mampatsiaro tsara zany misy ola milaza zany hoe tena mampalaelo ahy ianao maratra zany, tena takatro. Fa na de eo ary zany rehetra zany, tsy afaka manome finonana feno atsika zany izy. Ampatanjaka ny tongotsika ka andehanantsika amin'izay tokony aleha. Mankanesa foana eo amin'Andriamanitra aloha rehefa manana olana ianao fa aza miantso telefona mankanesa eo amin'ny seza fiandrianana. Fa matetisika mankany amin'ny olona zay tsy mahay na de ny anadiovan'ny korotana amin'ny fiainana manokana aza de manontany azy sika. Zay tokony ataontsika any amintsika ka tena tiako zay hoe Andriamanitra loha ranon'ny fiononana rehetra ary afaka milaza aminareo fa misy olona zao zay mila mandre zay lazaiko satria isaky manana olana ianao de mankany amin'ny ray aminamanao foana. Nareo ve efa tezitra fa hoe nankany amin'izy ireny ianao hitady fanampiana de toreny tsy azony reny akory zany zavatra mitrangy zany. Efa manisy tratra zany ve? Efa nisy olona ve tezitra tamin'ny vady mihitsy azy, efa nisy vehivavy tezitra tamin'ny vadiny fa hoe ianao nanao zay ekinana taminy amin'izay nandratranao fa toreny tsy azony reny akory zany. Zay efa nyteny andevy hoe tsy rarahako nazonao zany atsy fa ataovy hoe eny foana. Tsara kokoa ny fanambaditsika raha mody manaiky io trangan-javatra io ianao. Raha ny tena tiako aloha de zany fa raha ny amin'ity afaka mody ataonao zany, mody mijery mahafinaritra kely aty de lasa hoe azoko zany. Ary zany nataony zao ary aiko fa tsy milaza ny marina izy fa ohatrany tsara ihany zany. Mbola manampy ahy ihany. Tomazo finonana koa matetika avy amin'ny alikako no azoko avy amin'ny olona. Firy aminareo zao ny malala fa raha tena manana alika tsara ianao zay tianao de afaka mahita zavatra mitranga orokoroana ianao de azonareo ve ianao zany afaka ny hoe amen. Ka raha ianao zany le olona zay mitady olona foana kanefa ianao lay simbainy matetika satria izy ireny tsy manome zay zavatra tianao na ny ilainao maninona tsy mankeo amin'Andriamanitra. 17 zay mampionona mampiakatra sy mampionona anay amin'ny fahorianay. Loza sy fijaliana rehetra. Mba aizanay mampionona, mampiakatra sy mampionona zay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana de lay fanandratana. Sy fampaherezana zay ampiononan'Andriamanitra pampahery, pampionona sy mpanandratra anay. Ka raha afaka hitariko kely zany, ahitana raha afaka inonareo miaraka amiko. Mba hainareo ve fa mino amin'ny fiainako aho fa misy ireo zavatra zay afaka nanafahan'Andriamanitra fa hoaingana koa noho izay nataony. Fa tsy nataony zany. Ary zany mihitsy mba ahafahako mitondra ny olona zay ampianariko ny fiononana zay afaka hitondrako azy ireo am'izao. Satria rehefa milaza any amin'izany hoe mandalo olana zany, za zany tsy lay hoe nakazy zany tamin'ny boky toriteny. Fa efa nandalo zany nanao zany, nalala zay zavatra resako ary haiko fa tena matoky Andriamanitra. Ka raha te ho ampiasain'Andriamanitra nareo, raha tena nilaza ianao hoe Andriamanitra ampiasao raha nivavaka ianao hoe Andriamanitra tiako ampiasainao firy ny efa nivavaka hoe Andriamanitra tiako raha ampiasainao de very zao. Ianao mihitsy no mamoaka ny tenanao any amin'izany. Satria hitanareo zao, raha te hiasa an'Andriamanitra nareo mila manana traikefa ianao aloha. Fa tsy ampy milaza fotsiny hoe inona no amin'ilay boky ao, fa mila manana traikefa ianao. Ary Baiboly milaza fa na de Jesosy aza nianatra ny fankatoavana tamin'ny alalan'ireo zavatra ny aretany eo amin'ny Hebreo 5 de ahoana no ataon'ny olona zay tsy mba nankato mihitsy ianarany fankatoavana. Dikan'izany de hoe nianatra ny vidin'ny fankatoavana izy. Ny anarany zany hoe mividy ny tena fankatoavana an'Andriamanitra zany sy ny fiomanana. Ary ny Baiboly milaza fa efa niomana izy sady ny tafy zay nilainy mba ho mpisorona be
amin'ny alalan'ny zavatra zay nandalovany rehetra. Za so voatendry anao zao azo zao anareo satria za efa nandalo zay nilaina nandalovako mba azony zany fanendreny zany joro hoe de alala zay zavatra resahako anareo ka raha maniry ho tendrenana ampiolo-kafa koa nareo ka hoe mitady zany tena hery zany eo ambadika zay lazainao de mila matoky an'Andriamanitra ianao aloha fa hoe ninina lalovanao eo de efa manana tanjona izy sy lalana ho anao ary io tsara kokoa ianao rehefa hivoaka an'izany mihoatra noho nidiranao tamin'izany. Nareo zany afaka ny tena mora mitehaka rehefa avy nandalo zany ianao ka hoe nahazo ilay fitaovana nylainao. Ary misaotra ny amin'ny fampahirizanareo amin'izao fa ilaza zavatra aminareo rehefa amin'ny lafinilana ianao amin'ny korotan'io ka tsy mahatakatra zavatra mihitsy ianao ny amin'ny zavatra mitranga mandratranao de toy tena maratra mihitsy nitaova ao anatinao. Tena mafy zany fa farafaratsy misy olona miaraka aminao de mba milaza hoe zao mety izao aloha ny zavatra mitranga fa rehefa iorina mafy tsara eo ianao tsy maintsy hivoaka avy amin'ny lafinilana ihany ianao de mbola hitsambikina indray de ho tsara kokoa indray ny rehetra mihoatra noho izay tany aloha rehetra tany raha vao tsy nandalo zany rehetra zany ianao. Amen. Sambatra izay ory fa izy no am'faliana. Fa raha natiorantsika aloha tonga de atsiaro avy hatrany. Fa hoe tsy sambatra isika rehefa very zavatra zany. Na izany aza matetika ny zavatra izay esorina amintsika. Saika zavatra izay mampisaraka antsika amin'ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra foana. Tena milaza aminareo fa Andriamanitra tsy mitady anao hanana endrika kely ivelany fotsiny. Hoe mankany am-piangonana indray isan-kerinandro. De izao ny fandresako aminy. Izy zany tsy mitady anao anaty fomba mpivavahana ara-panakely fotsiny eo amin'ny fiainanao de avy eo ianao ihany no feny ambin-drehetra. Fa te hitantana ny fiainanao izy de mba hiditra amin'ny sehatra rehetra zay mahakasika anao. Amen. De matetika Andriamanitra mila miaraka miasa amintsika amin'ny fomba izay tsy takantsika. Matetika izay heverintsika fa tena zava-doza amin'ny fiainantsika no lasa isan'izay tena fitahiana lehibe zay tsy apozintsika ho azo mihitsy ny ilaina saininao de ny amin'ny tantarany Josefa ao amin'ny Baiboly. Zany hoe re olona ratsy zany fiandohan-tantara zany. Ratsy. Lehilahy kely iray nanana nofiny amin'ny fiainana sady. Tena olona faly foana izy ny amin'izany hoe Andriamanitra te hampiasa azy zany fa ianareo ny toy an-tantarany raha lany tena ny alina sy nankala azy. Nandatsaka azy tany an-davaka de niteny tamin'ny rainy hoe maty tany izy de avy eo midiny andevo. Fa niafara tany an-tranon'ny Potifara izy ary niafarany koa lasa mpitantana izay tao satria hitanareo ianao zany tsy afaka mandresy ny olona marina zany. Tany amin'izay nalehany rehetra de izy foana lasa lehibe sady nahita fity izy rehefa nahita fity amin'Andriamanitra ianao tsy mampanino izay mbola hoe taiza ianao fa hita fity foana ianao. Fa ny devoly de devoly foana ka nitady olona izay ahafahany miasa izy de nivadiny Potifara no nitady izay anana firaisana ara-nofo taminy fa tsy nanaiky izy satria izy de lehilahin'Andriamanitra. Nijoro foana izy nahoana mety ho vidiny izany. Hoy aho hoe nijoro foana izy ny amin'izay mety ho vidiny izany. Hoy aho hoe tsy nanaiky izy satria izy ny lehilahin'Andriamanitra sady nijoro izy ny amin'izay mety ho vidiny izany taminy.